Miarabantsika indray tompom-bavy sy tompo-polahy tonga soa tao anatin'ny fandaharana Aleo resahana hanao ny sehatra amin'ny alina sabotsy fa 20 ny volana Octobre 2024 ity dia faly mifanatrika amintsika rehetra indray amin'izao alina izao. Ny fandaharana Aleo resahana hanao ny sehatra toy ny mahazatra izay misokatra amin'ny rehetra fa manomboka eto izany isika dia efa hiditra iroso bebe kokoa makany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny ady hevitra rehetra hoentina ato anatin'ny fandaharana. Ny safidiana manokana anokafana an'izany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ka ao amin'ity anio ity dia nanasa andry zareo avy eo anivon'ny lisitra tsy miankina Andriana Razanamasy isika sy ny avy amin'ny lisitra gazikara fenosoa ihany koa dia ho ampahafantarina ireo vahiny nasain'ny fandaharana amin'izao alina izao. Ramatoa Lanto Olgara ary malala izay ray lisitra amin'ny lisitra tsy miankina tarihan'ny loha lisitra Andriana Razanamasy miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny fandaharana Aleo resahana hanao sehatra. Miarabanao madame Manoa dia miaraba ny teknisianina rehetra ato amin'ny télévision record dia miaraba ny mpijery ihany koa ny télévision record eto an-toerana sy any ivelany. Mankasitraka anareo tompoko namaly ny fanasana. Dia saotra indrindra tompoko nanasana. Nasaina manokana ihany koa Andriamatoa tokony andrem-parany izay ao anatin'ny staff ny lisitra tarihan'ny candidat gasikara fenosoa miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny fandaharana indray. Faly miarabanao madame Manoa, faly miaraba afaka malagasy rehetra indrindra antsika eto amin'ny Antananarivo manengana ny boribory tanenina. Mankasitraka anareo namaly ny antso. Tompoko. Araka ny efa nambara teo dia efa miditra makany amin'ny hoe ady hevitra isika satria ao anatiny hoe mialohan'ny fampelezan-kevitra ho an'izany fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana amin'ny 21 volana Desambra amin'ny taona 2024 ity. Araka ny efa somary nampahafantarina teo dia samy manana ny candidat izay atolotra sy tohananareo ianareo iresaka bebe kokoa isika mahakasika an'izay fa ny fanontaniako voalohany aloha tonga angamba dia ho apetrako amin'ny madame Olgara tsy mahadiso izay ny tsokanao eto amin'ny plateau inona marina ny heverinao hoe antony mahatonga ny fanohanana na faharesen-dahatra amina fiarah-miasana fanohanana candidat anankiray amina ny fifidianana ben'ny tanàna toy izao izay fifidianana tena manakaiky ny vahoaka. Saotra indrindra madame Manoa nametraka ny fanontaniana. Ny fanontanianao dia hoe inona no antony nanohanana candidat anankiray ao anatin'izao fifidianana izao. Marina ny teninao ity ny fifidianana tena manakaiky vahoaka indrindra ary ho avy n'Antananarivo ao anatin'ny 5 taona ny resaka eto. Antananarivo renivohitra ny resaka eto. Izany hoe renivohitra Madagasikara ka raha mitena n'Antananarivo tsika Madagasikara mihitsy ny voakasika. Nanohana ny candidat Andriana Razanamasy izay noho ny foto-kevitra nentiny aloha voalohany indrindra izy tsy miankina ho amin'ny tsy misy couleur politika satria hita hoe raha vao ny couleur politika no miteny dia tsy afa-mihetsika ny ben'ny tanàna anankiray. Ny foto-kevitra dia ny hoe hitondra mangarahara amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo. Fa mila fantatra ny ety manana ahafahana mahafantatra an'izany hoe mangarahara zany. Foto-kevitra ny ihany koa ary tena hitako hoe manan-danja be mihitsy ny dia ny hoe amerina indray ny asy ny arivo sy mimponina ao aminy izay efa very tanteraka nataon'ireo mpanao politika fitaovana tena hoe nosandaina vola na rina ny asina ny olombelona ny maha-olombelona ny olombelona nge dia mifanahy ka rehefa ny fanahinao no namidy dia efa tsy olona tsony ianao izany. Mialatsiny amin'ny fitenenana very fanahy nefa mbola velona. Izany hoe ny fomba fanao politika teto hatramin'izay zany dia rehefa tonga ny fifidianana dia lasa mandeha indrindrandrindra moa dia ny tena mampalahelo dia ny mponina eny ambany tanàna ny tena atao lasibatra ny amin'izany.
indrindra mialohan'ny fifidianana ohatr' zao mialohan'ny fifidianana ohatr' zao mihitana ifotony eny ambany tanàna eny de mizarazara zavatra de manao zavatra de manao fihetsiketsehana ngeda be fidina ny olona moa tsy manapidiny satria ao anaty fahantrana nampanitraina mihitsy tena nampanitraina nakatona ny saina tsy nasaina mieritreritra nininona mihoatra ny fahantrana tena hoe mampalahelo izay zany tena mampijoro anay hoe andeha hanova ny fomba fanaovana politika eto amin'ity Antananarivo renivohitra eto no hanomboka azy andeha ho atomboka raha tsy misy ny manomboka ahoana no efaka an'ity tanànatsika ity raha no atsika manokana efa vita fa no an'ny taranaka mifandimby iza no anontaniana raha hatr'izay hoe iza ny nanao an'izao tanàna zao ohatra zao na zany hoe mifoto-kevitry ny loalisitra anay zany de hitondra fanovana amin'ny fomba fanaovana politika miainga eto Antananarivo miainga eto renivohitra Antananarivo renivohitra aoka izay ny fizarazaran-javatra koveta vola kaskety t-shirt anisany reny efa hitantsika mandehandeha reny teo foana leo ilakan-drano maloto an-drano manala io na ninona tsy nidiovina hatramin'izay raha olo-pirenena mandray andraikitra ianao ohatra anay manokana de efa manao mandray andraikitra foana eny amin'ny toerana misy anay efa nanomboka izany nandritra ny fotoana ny varotanay izany zay moa de tena olona hoe tena sur terrain mihitsy de manontany tena ianao hoe taiza reny olo reny hatramin'izay tsy niantsehatra na nadio andreny kanalina sy ny rehetrarehetra mahafinaritra le izy ary ilaina tsy fotoanany ary tena ilaina mihitsy fa tsy fotoanany lasa mividy an'le olona ianao vidy an'le safidy le olona avy hatrany ianao ary mbola tao anatin'ny misy tokotelo moa zany ny indrinakazanamasiny tena hoe foto-kevitra mijorony ataony hoe mitondra mangarahara ny fitantanana Antananarivo fa atao ihany koa ny hoe hitaky ny fanarahan-dalàna bebe gogo zany hoe itsika manana fahazarana rehefa misy fananana iombonana ohatra nanina zao feno jiro teny le eny amin'ny lalam-baovao rehetra reny tsisy tsony amin'izao tsy mahatsiaro tena ho tompontsika tokony isy lalàna hipetraka ahoana ny fomba hiarovana alohany ny zavatra efa vita anohizana ny fampandrosoana vita hidirana amindray ny fampandrosoana manaraka fa lasa mamerina foana tsika ary ny zavatra anankiray dingana anankiray fahatelo izay tena hoe tsara indrindra hatramin'izay tsika raha nisy mpitondra teo teny midina foana tsy maintsy zao ozy ny lehibe anay zao ozy zay fandrahonana foana mahazo ny vahoaka madinika mitaintaina manao ny asany indrindrandrindra moa reny mpivarotra madinika rehetrarehetra reny tsy fantatra hoe izy indray no be ny tanàna raha pitso de hiala ve tsika mitaintaina tsy afaka manao ny asa mpilaminana mihitsy fa ny any indrinakazanamasy de hoe ao anatin'izay fantelon'ny tokotelo tenen'izay tokotelo mamasan'andro reo de ny hoe mifampilaza aloha mbola vao mikasa fotsiny hoe andao tsika anao an'izao de mifampilaza zany hoe tenierana miainga avy any fotony fampandrosoana miainga avy any vahoaka ny hevitra raha ho an'ny fandaminana ny tsena zao de efa natao zany tamin'ny androny nainandria Titoaina fa tonga ny hafa de tsisy continuité de l'état ary miverimberina foana miverimberina foana zay tsy misy ny continuité de l'état fa zay tonga manova de lasa hiverina zéro foana zany ty Antananarivo ty ary mampalahelo de lasibatra foana Antananarivo ho an'ny mpanao politika mifampilaza vao mikasa de mifampilaza mifampiera raha hanao zavatra mifamatotra ao anatin'le fampiarana zany de misy zavatra misy tsokevitra vovoaka hoe zao no andeha ataotsika de mifamatotra ao anatin'izay de avy eo de manatanteraka vita mifanatanterahana misy vokatra mifampizara tsy mbola nisy be ny tanàna nanana
eritreritra ohatr'izany dia zay na resy lahatra nareo resy lahatra tompoko mankasitrano tompo namaly an'izay fanontaniana izay ary ny zana tsy nitapahana moa satria aingan'ny adihevitrintsika rehefa aveo a nampafantatra ry zareo ny ataontsika hoe tokotelo ao anatin'izay foto-kevitra izay a na resy lahatra azy anohana ny candidat réaliste ihany koa moa zany izy a ny candidat tarihan'ny aloha lisitra Andrina Razanamasy ianao ihany koa eto Andriamatoa Tokira Andriamparany a dia efa nampahafantarina teo hoe staff ao anatin'ny lisitra tarihan'ny loha lisitra gasikara fenosoa ho anareo kosa indray a iny izay foto-kevitra tena hoe na resy lahatra nareo izay ka hoe anohana na hiara-iasa amina candidat anankiray a amin'ity fifidianana be ny tanàna na Antananarivo renivohitra ity. Eny tompoko atem-piandohana dia tiako manamarika fa ny tenako moa zany no président folo-mpanorona ny association jeune malagasy mahasaky efa nivahiny teto a raha taditsika rehetra tamin'ny faraparan'ny taona 2023 ny tenako no namarina izany fandarana zany dia zavatra nyresahanay tao anatin'ny fandarana io dia tsotra kely izay dia tagnanaka mpivarotra amoron-dalana hatrany amin'ny dadabe dia nitoy dia tonga eto aminay izy androany zay efa nyteny zay magnana vahaolana makasika ny zavatra rehetra zay tena olana fototra eto Antananarivo renivohitra efa nisana tao anatin'izany makasika ny délestage izay magnana vahaolana amahana ny délestage zay magnana vahaolana makasika ny rano tamin'izany fotoana zany fa tsy hoe androany a izay magnana vahaolana makasika mivarotra amoron-dalana noresantsika lavabe mihitsy zay tao anaty fandarana dia zao ny zavatra misy tena mantsy ohatra ny somary ny teny kely mantsy Madame Olga hoe tamin'ny andro nainina tena izy a tsisy nikitihana mivarotra sy ny rehetra rehetra fa zao ny zava-nisy raha natadiditsika nisy taona mainy tsena teo amin-drano maimbo teo aberorika nagnana tsena tao zay dia nampiforiany tao amin'ny commune indroa taona mpivarotra zao soavinao ataontsika ahoana zao na vahaolana mikasika an'io dia nitenako mihitsy nientiko tao zay projet zay izay varotra amoron-dalana tompoko tia misy projet avy aty aminay orofonay fako 500 tonnes par jour tsy maka vola avy any amin'ny commune zay etoanay ny soloka fean'ny andromaso satria fandriam-pahalemana koa tena trop tsy isan'andro fa isan'ora dia misy mpanentaka dia tsy moa zany zay antony fa dia ohatrany tsy nekena le sy fantatra hoe aninana ninona arakaraka ny lazanao hoe tia vahaolana dia ohatrany vomay makany aminoana le satria taolana kely niny dia misy an'ireny resabe makasika amin'ny fako reny raha tadiditsika nefa zay fa name volana tia misy vahaolana azo tanterahana ary tsy mila vola zay zany tsy mila vola fa izahay ny antoko ary mea tengo foana zay tsy manam-bola be fa mahafoy kely anao saovana ny firenena erikerika mahatondradrano mitapesy lany mamba akanga maro tsy vakina mo dia androany mifampiresaka amin'ny zanaky ny tanàna zay dia matoa gasikara fenosoa zao soavy ny zava-misy dia ozy izy tovy ny eritreritra zany hoe izay zany androany ny eritreritra dia tsotra kely avy alao ny olona iaina ampilaminana fa mivahaolana dia misy fa inina ampaharaintsika inina alefa ao anaty lalitsika nefa dia vahaolana dia misy somary mahagakilana foana ho an'le izy hoe misy olona androany ny teny hoe efa niaraka tamin'ny anina zany izy nefa ny androany izy a magnana ny anina indray toanany nefa ny a le anina resahany io a araka le teniko teo averiko foana le izy natolotray mahay-maim-poana tsisy andaina vola ny tenako manokana ary misy vavolombelona be dia be ny vavolombelona fa tsy olona ray ity ny vahaolana ao anay tompoko inona sinavana ataonareo efa anatin'iny fa azavaina foana ihany le izy mivarotra amoron-dalana ho alamina sy ho arindra ho tonga endriky ny tanàna azoko le izy ny fako ho rofona dia restazy ho foanatsika fa tsy haiko hoe manina zay zany tsy hoe ny teny hoe ome voly zay androfanay azy fa izay nanao azy fa na hoe ome toerana aloha izay andaminanay anio tsy mila plasy tsotra kely ny zavatra angatanay aloha iasa malalaka fa dia ho ataonay io dia gaga ianao androany fa tsisy miaina fa androany tonga zanaky ny tanàna zay hoe vonona ny aino an'izay tsy miaino fotsiny fa anatanteraka anao zany hoe raha efa tena hoe sitrapon'Andriamanitra moa zany ka tonga somatsara eo amin'ny teo azy zay dia mazava ho azy fa tsy maintsy tonga dia ho atao avy izy ny vahaolana nge zany efa misy vahaolana zany tsy voan'ny foronina vahaolana tsy naina avy any an-drafy
fa efa misy eta teo ka vita malagasy tompoko ny vaolana fa tsy vita vazaha de io ny zanaky n-tagnana androany mijoro a de io zay hoe maninona moa zanakay zokonay sandrinay rahalahanay avanay manao io zay fa tena hoe entin'ny zavatra rehetra tsy nitapahana ihany ko ianao satria nampafantatra an'izay ataontsika hoe antony na resy lahatra anareo anohana candidat zay ato anatin'ity fifidianana be ny tanàna amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ity anotarantsika ny ady-hevitra izay rehetra nambarantsika teo zay ny amin'ny hoe ny teny teo madame Olga hoe tena nopotehana Antananarivo renivohitra tao anatin'ny taona maro inona no ataontsika hoe antoka tsy ilazanareo indray ihany koa satria ho an'izay candidat tonga teo tao anatin'ny fifidianana rehetra nisy dia samy milokaloka avokoa hoe anarina amerikina asina n'izany Antananarivo renivohitra zany eto ianareo zao samy manana ny candidat maharesy lahatra anareo ho tohanana inona ny ataontsika hoe antoka ahafahanareo milaza hoe tsy anapotika ny Antananarivo ohatran'izay efa natao teo hatramin'izay zay ihany ny candidat zay ho tohananareo sy arahanareo miasa amin'io fifidianana be ny tanàna io saotra madamo Manona amin'ny fitenenana ny olazaiko amin'ny monsieur Toky ngambany tsy mpivarotra daholo ny mponina Antananarivo ka raha miresaka hoe Antananarivo tsika tsy resaka varotra fotsiny zany misy mponina miaina ao ny teny anao hoe tamin'ny andron'ny Nainandry Atsitoaina nitondra vahaolana ianao zay ny mahaton'ny lisitra tsy miankina anay satria Naina tompoko dia manana couleur ny be ny tanàna raha vo izy zay manana couleur dia efa misy discipline de parti efa tsy maintsy misy zavatra tsy afaka tanterahana ka matoy izy tsy nandray anao amin'izay vahaolana anao zay dia ny fanjakana mihitsy ny mety nitranga tao fa impossible mihitsy ny hoe olona hitondra vahaolana dia ho atosy-botanana fa raha ny candidat Indrina Razanamasy c'est tout à fait au contraire ho encouragena mihitsy ny anao tongava monsieur Toky mila tsika ny tanàna itsika no andeha anarina azy zay le izy ary nanontany ianao hoe inona ny toky milaza fa tsy hitovy amin'ireo lefa candidat hatramin'izay le izy voalohany aloha le fifidianana be ny tanàna mitindra mandeha ty dia fifidianana lisitra io misy rafitra anankiroa ao anatin'io lista io 520 ny candidat ao ny loha lista zay ny candidat ho be ny tanàna ary ny 20 dia candidat ho mpanolotsaina dia le candidat ho be ny tanàna no mpanatanteraka zay tsy afaka anao ninina raha tsy miaraka amin'ny candidat mpanolotsaina ny candidat mpanolotsaina zany izay no mamolavola ny lalàna tsy afaka manao ninina be ny tanàna raha mpanolotsaina ny tonga eo na tetikasy io na ny programany io na ny teti-bolany io na anangana izy na androdana ny riky tsy afaka manao mihetsika be ny tanàna raha tsy misy ny mpanolotsaina izay indrindra no idirako aminy hoe izay ny programany candidat nitoananay fa izay mpanolotsaina 20 ao anatiny kosa tompoko dia tsy tongatonga ho azy efa niomana nandritry ny taona maro efa nahita ny zavatra niatra sur terrain teny atoerana teny fotony na atsapany na arary anay dia izay no nahatonga anay 20 resy lahatra zany hoe tsy candidat par défaut zay 20 mpanolotsaina fa candidat efa manana ny faiza manao sur terrain candidat tsy voavidim-bola ary zay mihitsy ny nahatonga anay candidat tsy mbola nisy manana zany ny lista tsy mbola nisy nanao an'izany teto Antananarivo olazaiko mihitsy hoe teto Madagasikara izay 20 reo dia nanao dina nampitondrainay no hoe anarana hoe dina ny arivo convention pour y arivo zany hoe manana tsy mpifezanay zay nge ny olana eto amin'ity tanàna ity hatramin'ny mpanolotsaina voavidy vola miova ny heviny da zavatra ny tapahany ary ohatra nay mpivarotra zao za vice présidente fikambana mivarotra ambodiny sotra FNMA nanana problème be zahay teny ambodiny sotra nitaraina teo anivony bonne gouvernance zany hoe nandritra ny fitondrany
tsy fantatro zay marina be aloha ny réactionnao hoe nitondra zavatra teo anatrehan'ny ben'ny tanàna voafidy tamin'izany teo aloha voatsy-botanina zay nazavaiko anao zay ny mety ho antoantony fa iny tsy fantatro iny aza mamaly an'izay fa nanana problème zay mpivarotra anamodiny sotry naina kosa aloha ben'ny tanàna voafidy teo aloha de tena niaino anay midina ifotony mihitsy nandeha nijery hoe inona le tena problème anay satria mbola tsy manana vahaolana maharitra ho an'ny fivarotana amoron-dalana de nataony de hoe aleonareo ampidirinao anatin'ny valany ara-dalàna na amin'izay mba fantatra hoe misy toeranao etsy ianao olga ry ny toeranao telo metatra iry ananiny tsy ananina mihitsy misy azy manana base de données mihitsy an'izany tamin'ny alalan'ireny enrôlement recensement enrôlement et digitalisation le fara tamin'ny carte biométrique reny tonga ny mandria-piadanana izy tonga ny PDS raha-manambitana de ndravany zany tamin'ny alalan'ny note kely ndraisana manokana zay nandravana le fandaminana efa natao izay zany efa natsiaro tena hoe efa nay toeranay aika tsy izy indray rehefa zay le continuité de l'état teneniko anareo hoe tena mila tokony miova mihitsy le fomba fanaovana politika fa raha ny olona miady de tsy hoe ny vahoaka koa no andeha natao sorona asa sorona foana le vahoaka de rehefa afofenziko kely loatra an'izay hoe tonga ny PDS tarainy zahay satria miverina indray le atsodray rehetrarehetra nahazo anay hatramin'izay lay zay mba efa milamindamina kely hoe efa milamina le fiasanay ka hafa indray noty kely nanapahana azy conseiller anankiroa ihany nefany tsy niova ny conseiller satria ny tombony mandaha ny conseiller tao aorinan'ny revalany ny mandaa ben'ny tanàna teo aloha de iny izy lasa ministre iny de ny conseiller nijanona teo ihany nampitombon'ny ACC ny mandaa ny fotoam-piasany de reo conseiller reo no nandany an'le lalàna ny digitalisation reo conseiller oriany reo koa no nandrava azy amina noty kely olona anankiroa sisa no nijoro conseiller ny tanàny teny nomena ao anatin'ny conseiller any misy adevitra ifampediana de ianao manao ny délibération ianao no délibéré azy zany efa tsy nitanatsony an'le andraiky ny tanatsony le andraikitra mahaconseiller président Lalatiana Ravolomanana rehetra no afaka miaro n'izany mpivarotra zany ary zay natonga anay hoe andao i Rosilala efa nanomboka ela ny omananay 20 conseiller ao anaty lista an'izany hoe ho conseiller zany araka ty teneniko anao teo manana diny zay convention pour arivo ty dinanay ty de mampifamatotra anay elana amin'izany hoe tonga ny anapotika indray efa natomboka raha foezina le dinanay de misy didy folo le izy anompo tanàna zay fa tsy hotompona ikatsaka mandrakariva mifanarenana fampandrosoana ihany arivo ary hitondra fahaizana sy traikefa amin'ny anatanterahana ny tetikasa sy mivina amin'ny tanàna misy omenao anazy omeko ianao rehefa avy eo iantsihatra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota antoko ny tsara ny tantana anao lahara-pahamena ny tamberina andraikitra zay ny tena olana ary maninona moa ny olona ny tsy mandohetra maninona fantatrao zao hoe tranonao tokony andavanetra nefa tsy mazotonetra satria tsy tonga tanteraka any amin'ny kitapom-bolany commune ny volaroany tsy mazoto izy zavatra tsy hitondra zavatra nininona ho azy tsy tonga ny tamberina andraikitra anao lahara-pahamena ny tamberina andraikitra ny mangarahary ho fanamafisanorona fifampitokisana entre ny ben'ny tanàna mimpanolotsaina sy mponina zay napindrana fahefana zany foana no adininy olona zay milosaka eto hoe fahefana io ngeky anampindramanao fa rehefa tonga ny fividianana de lasa vidina le olona de adino hoe reo angeny napindrana fahefananao mieboebo amin'ny t-shirt sy ny casquette sy ny anina de adino le olona napindrana fahefananao ka izay le izy iaro toy ny anakandriamaso so iombonana zay le teneniko teo siombonana very le fananana iombonana rehetra andray fanapahana délibération araka ny lalàna mba ho tandalany arivo hitsinjo ny tombontsoa ambon'ny arivo sy mponina mitana ny teny nomena raha nisy délibération nataonao nanao sinoy anao zava-dehibe zany tsy tokony motsopahanao indray rehefa isy olona anakalo tikana carburant sy tablety aminao mivarotra fanahy zany mpanolotsainy zany ane tsisy karama hoe
tsisy vola aho andamiteny azonao rehefa tonga ny session fotoana raha laninao ny aposinao miainga fa zany hoe no le zava-misy eny atsihatra de nanana le conviction tanatinao misy etaeta mihitsy hoe andeha andray andraikitra ho an'ity tanàna ity satria tena potika le tanàna ary tsy fantatrinareo fa za manokana rehefa mandeha any amin'ny province de tena tsy te hiala satria madio loatra le tanàna nefa nenao a satria ny aty ny ankonanao zany hoe tena rianainao mihitsy ny hoe potika Antananarivo lay tanànanao taloha ny any ambanivohitra ny fianakavianao any ambanivohitra tomany ery mba hitany zany Antananarivo zany zay fa zao tsy maharisika any amin'izany tsony izy vao mandeha ery izy de misy misitona ny poketra zazakely tokony hianatra efa tsy misy tsisy ninina afaka antenaina zay le hoe ho averintsika ho amerina indray asy ny arivo sy miponina hoaniny maninona rovina moa natao hoe manana asina le arivo rehefa miponina hoaniny manakasina zay natao hoe manana asy ny arivo ary fahasivy ao anatin'le didy folonay de hoe manaja ny sony atao de izahay valo amby dimapolo candidat ao anatin'ny lisitra indrindra gazana mafy de manamafy fa ifamatotra sy fametanana trany amin'ny fampandrosoana ny arivo ary zay no mibaika ao indray fampandrosoana ny arivo miponina no patron anay izay mandika sy tsy manaja ny diny ny arivo de manala tena avy atrany tsy ho isan'ny mpanolotsaina ary azony pray lisitra lana na de efa voasolo efa voafidy ho mpanolotsaina ary izy tsy mbola nisy nanana zany ny olona ilatsaka be ny tanàna teto any arivo afaka omenona tsy mbola misy nanana zany lava le dinanay fa mifoazoko tamin'iny mbola afaka omenanao konko ty fa iny le didy folo fotsiny iny zany hoe raha nijoro ny lisitra tsy miankina zay teneniko anao zay hoe tsy miankina izay koa tsy manohatra fitondrana tsy manohatra fitondrana zay fa rehefa zavatra mitondra fampandrosoana ekenay zavatra tsy soiombonana ho an'ny be sy maro livenay zay le hoe tsy miankina tsy mandray baiko politika zahay ary mbola baiko politika no hita tanàna Antananarivo de fahirano foana Antananarivo hiady ny antoko anankiroa hiady eto mandritry ny taona sy ny volana de le Antananarivo mamitsika potika tanteraka tsy misy mijery eto natao terrain anaovana ny ady ifandanja hoe iza mandresy de iza matanjaka ary taratra ny politika mihitsy le ndrina razana masy lalana anankiray eo ampovoany ray afaka mampitambatra mampiombona ndretrarehetra maro zay ao anaty lisitra ao fa rehefa ao de samy manariny tokony ery fa ny fantatra de ny zavatra iraisana de hoe iarivo mandroso fampandrosoana ho any arivo nytenen'ny madame Olga voalohany teo ny resaka hoe fanarahan-dalàna ohatry ny voakasikasika amin'izay anareo nambarana teo hoe mpivarotra amoron-dalana izay efa nitondra vahaolana ho ianao fanambarana teo hoe mahagaga ny tsy nahandraisana azy satria ry zareo manokana zao voajery tao anatin'izay nyteneny teo ihany koa ny hoe resaka loko politika ny candidat izay iarahanao miasa sy tohananao manokana ve manana izay loko politika na baiko politika arahana izay na tsy tena miseho mazava le loko politika amin'ity fifidianana be ny tanàna ity ovaliako ny teninao fa alohan'ny amaliko azy aloha de te hitodika amin'ny zay indrindra afaka miady-hevitra tsara mihitsy vatra ondany de tsy hitako zay sanao any gasikara feso ohatra mba mahagaga anazy izy mety anohana ve enao satria zao madame Olga zao mantsy le izy gasikara fesoa araka iteko teo de zanaky ny tanàna vonona ny andrindra sy andama mivatra rehetra ary tsy mbola nisy candidat tsy mbola nisy programme na sana candidat ny teny hoe tsy anala vatra ambon-dalana zay na de iray ary fa andamy masy andrindrandreo olona reo de le araka le teny teo any ny olona ohatsy izy tsy hoe mpivarotra daholo Antananarivo maro zay teny zay fa zao le izy araka le teneniko teo izay hoe manana vahoana makasika ny fandriam-pahalemana délestage koa manana vahoana makasika ny délestage zay zany tsy va mamorona programme fa efa misy iza am'izao fotoana zao tsika kaiky amin'ny délestage iza keto amin'ity fandaharana ity ny teny manokana mihitsy miantso am-filoham-pirenena ajaiko tam'izay fotoana zay atsoa zay fa zay manana vahoana makasika ny délestage makasika ny rano miakatra makasika ny zavatra be dehibe zany le tena olana fototro miponina mihitsy eto Antananarivo renivohitra manana zay ary eo zavatra zay zany ohatrany somary
makakana misy moa zany le resaka tiana alaza de averimberina foana horeny olona ianao moa zany rehefa hita hoe andresy de tsy maintsy mivazavaza ny olona ho resy izy nareo ao anatin'le izy satria zao misy hoe loko politika zao aloha za manokana mifampiresaka presque isan'andro am'gasikara fiso de tena hoe araka teniko teo hoe le etaetaponay le zavatra tiana eo atao tam'le fanosehana ny teo aloha satria tagnanay raha manany ty aloha sy mba andray andraikitra araka teneniko atareo izay ho nometsaka zay hoa tsy magnana be dibe fa mahafo kely satria mikelikely ny tonga betsaka ny ekambany ao aminay a de mahatratra efatralina izy Antananarivo renivohitra ao aminay manokana posiny mba Antananarivo renivohitra de reo olombelo reny olona voataiza olona endry olona tena hoe misaina zany le olondreo hoe de hoe ty lalandanantsika am'ty fotoana ty zao avy a ty olombelony ty de niresaka misy moa zany rehefa tafakesaka tamin'izay tamin'ny gasikara fiso zany io de hoe za ozy izy tsy zanaky ny vazaha sa tsy zanaky ny karaha sa za kosa izy tsy efa nagnana anarana oentina fa sa zanaky ny tanàna sandrinareo de zokinareo de zanakareo de ozy izy zay hoe daoary zany vony zay izahay menakavy hatramin'ny kely indrindra satria zao miracle ho zany hoe ohatrany hoe mahita fahagagana zany so zay am'izao hoe tena misy olona am'izay tena vonina amaly an'le zavatra nytetavitsika hatram'izay mba zao toka be nareo hoe tena zao le masy de zao le olombelona zany a de hoe olona mahitsy olona sa olona tena hoe zanakina olona tena hoe fandray raha mahita ny desata tao anao andro fotoana zao a tena tiany olona satria io ny andrasana zany hoe ty olony ty a hitondra vahaolana io masy mahakasika an'le hoe akadagnana ihany ko de ohatrany somary ohatrany arak'le tena malagasy hoe raha voatonina ny pesaka petakorosany mitsampiny azy de hoe mpivarotra zany tsy akadagana zany ohatra zany ahoana zany zavatra zany mazava be hoa zany zavatra tiany zareo atao hoe raha vana foana zany le tanàna eo ohatrany hoe mizavatra fanora zavatra resahany zareo atin'le izy miteny hoe mpivarotra amoron-dalana tsy agadalàna zany izy de nefa izy anao an'io oara-dalàna azonareo de misy olona nefa vonona misy olona nefa vonona amin'ny azo malalaka ho tonga erakatana de magagana hoe maninona sy magaty aminay nareo mety eo anatin'izay ve le hoe lavavy ano misy an'le tsena zao le ria bioririka de io zany mba tiako antaina kely anazy aloha raha araky ny fijerinareo le tsena nambarony commune ria bioririka mety sa tsy mety io de maninona tsy misy olona io hatram'izao aloha mba hoanazy kely hatraminy navitany ary mety tafiditra ao anatin'le fantaniko teo ihany koa mantsy zay nambaranao zay hoe iverina indray ve zany ianareo andravan'le fandaminana efa napetraka ny teo aloha zay nambaran'izay tsy azoko nahazo ny tsara ny teny ao anatiny samyny eny dolo tsika ny déclaration nataony ny candidat-nay ho be ny tanàna indrinaka zanamasy tamin'ny fotoana nanaovan'ny filazana hoe candidat izy anisany tenenina hoe anoy ny fampandrosoana efa natomboka fa tsy andrava anatsara ary anatevina zany hoe anisany mbola ho recensena daholo mivarotra rehetra amoron-dalana mbola tsy vita recensement enrôlement tsisy resaka fandravana mpivarotra amoron-dalana mihitsy ary zany mihitsy ny miantony andeha anoanako azy tsy hoe andeha analana eo amin'ny asako indray eto Antananarivo ane tery aiza mifoditra-dravy sasa mbola ho apetraka eo fa zay no mahatonga an'le hoe mitaky kosa anara-dalàna zany hoe raha ny sakana vianao ve andeha anao taona 3 metaka de aiza sisa nandehana mividy indray misy lamy mahapetraka hoe alao ny sakamby 1m50 any misy fitsipika petraka isaky ny any ary efa niantsehatra tam'izany zay fikambana mpivarotra nenay zany raha nenambody misotro manokana no resana de efa voataiza ao anatin'izany ny olona ny teny anao hoe délestage tsy anjara ny be ny tanàna tompoko ny mamahany ny délestage manana ny asany ny be ny tanàna tsy anarany ny délestage fa any amin'ny ministèren'ny angovo no mitady ny solution délestage tsy andala be ny tanàna zany
fanao teny tsy nanapaka alors isy minimum na fifanajana fa izany ka zay masy le mahadebat izy mantsy fa telo hoe eny miresaka zao de tena hoe afaka tonga de mifanidebatsika de tena hoe resaka mifamaly niteny taminao hoe tsy mpivarotra daholo mimponina Antananarivo zany tsy midika hoe andeha hoalana tsy ho mpivarotra mivarotra au contraire ho recensena daholo ny sisa tsy vita ndreky zay ny le nitakina e tohizo le carte biométrique mila miditra tanteraka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny vola ny kitapom-bola commune ny vola laina aminay mpivarotra satria raha nahitana raha misy fandaharana nataoko tao anatina televiziona rahavavy tonga teo ny tompona andraikitry ny amin'ny abatsiana io izy misy moa milaza hoe izy mimpanosony izy ny mpametraka ny daty izy ny valedian'iny ticket iny rehefa nanontaniana izy de 500 000 ariary ny abatsiana ampidiry mipony mpivarotra nambodiny sotry izay mpivarotra nambodiny sotry na vita an'le digitalisation efa 3190 mivarotra rehetrarehetra miampy an'le mbola tsy navita le ao anatiny sy satria ny mivarotra moa misy hoe ao anaty tsena sy ny tivena zay mampisy hoe amoron-dalana raha contena zany de any amin'ny 5000 mpivarotra any raha dimanjato ny ticket alohanay amin'izany atao hoe 5000 mpivarotra zany raha hoe 4000 ary fa le 1000 le mamaly hoe zay tsy vaky love zay tsy zao de boriboritsika zany hoe 1000 de raha 1000 amin'ny 4000 amin'ny dimanjato izay nefa 2 millions d'ariary ary any tsisy ticket dimanjato fa efa 1000 ariary zay ny tena hitolomanay Antananarivo ny Aleo teny afaka miana azy izy raha tafiditra tanteraka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana daholo teny taminao hoe tsy mpivarotra daholo mimponina Antananarivo marina zany misy mponina Antananarivo fotsiny fa tsy mpivarotra kasam-panjakana be da be de izahay efa ohatrany anako zao de tsisy afa-tsy resaka mpivarotra zay nga zany ihany nataon'ny be ny tanàna izay zao de efa nanao fanadiadina manerana ny fokotany 270 manerana nyty premier arrondissement ty hoe inona marary mponina efa nataonay zany hoe efa fantatray ny asamiandry anay hoe ry fokotany etra 67 nord-ouest ary ny canal 3 tena problème ny canalisation ny lalakely ny jiro ny borne fontaine ny afoditra-fitrasa ho an'ny tanoa fantatray ny mahakasika fokotany rehetra ka zay ny ilazakanao tsy mpivarotra daholo mponina misy lamy mapetraka mivarotra tsy ho alana mivarotra amoron-dalana fa misy lama apetraka andaminana aza manaiky nareo ilazan'ny olona tsangatsaman'orana ny candidat anay loha listanay candidat ho be ny tanàna araka ny teneniko teo hoe listra no viditsika dia anoy fampandrosoana efa nisy tsy manany eritreritra andeha anala samy mpivarotra amoron-dalana zany tsy ao anaty programme zany ametraka ary itsika mpivarotra no atsona ivory inona ny ilantsika fomba andaminana an'ity fa kosa misy lalàna apetraka zany tsy vita vetivety zany tsika ne zatra efa tsy manara-dalàna de ho atao gabraraka daholo ary ve ty rehetrarehetra ty zany zay ihany ny zavatra apetraka anao teny anao hoe maninona tsy misy olona tsena vaovao napetraka biorisika satria tafiditra ato le olona de misy hafa mivoaka indray zay le teneniko anao hoe zay le mila alana satria le mpiasan'ny commune feno an'le gros bras mandray kely amin'irety mpivarotra ety ivelany olona hafa indray olona hafa ny olona nalana le teto amoron-dalana de misy miditra indray misy vaovao misy hafa indray miditra de tsy malafo le ao de mivoaka izy ny tombo fois 2 indray zany le tonga tery amoron-dalana fa izay ny mila nanovana rehefa misy fotodrafitrasa vita de tokony tsy hisy tsony aty ivelany de zay de milamina de mandeha tsena io moa marina koa aloha ny teninao ombako manana ny hoe tsy manana endrika tsena le izy normalement tokony hoe satria ny atsika arak'izay tenenina hoe tsy mitovy amin'ny entana amidiny sinoana ny ohatra zany de tokony hoe nanana endrika tsena nisy accessible lehibe fa tsy varavarana ohatran'io manao zavatra moa ohatra zany tsy zany tsy tenanao hoe nafinaritra daholo vita amin'ny be ny tanàna teo aloha tsy afapo
zany ny antony hoe Anohanana candidat hafa amin'izao. ahafahana manohy ny etaeta rehetra zay efa nieritreretina ho an'ity Antananarivo ity sao Nisy fantaniana nety efa mivantana tany aminao teo nambarany teo ny amin'ny hoe tsy asany be ny tanàna zany mamady le stage zany. Hevitra manokana satria anareo anisany nandroso an'le sosikevitra ary tany ambe ny tanàna no napetraka reo. Ka eo mihitsy zany le olana eto Antananarivo renivohitra. Eo misy le olana eto amintsika. Anaty tokotranona anankiray rehefa naona ny zanaka ary rehefa manao olana anatin'ny tokantrano dia misy olana sy tokony voan'ny dada fa tokony neniny amazy fa voan'ny dada. Misy adagna ndraikitra sy tokony raisiny zoky fa rehefa tena hoe aloaly atenda kely drambary tena hoe olona tena hoe tena farany lalina dia mandray andraikitra zoky. Io mampagaga anao hoe tsy andraikitra tsy andraikitra sery tsotra kely inka hoe zavatra resahana ary zay misy nitiavanay an'ny zanaky ny tanàna gasikara fensoa ozy izy zay hoe izahay dia manana vahaolana makasika an'le resita tsy miakina amin'ny jirama tsisy energie avy any amin'ny jirama io azony commune tanterahana azo tanterahana tsara tsotra kely le izy misy tsara azo moa zany indray misy mangalatahaka le satria misy olona lina be miaina tandroany fa mbola mafy fotoana amela bilaganay tsara rehefa tena tonga ny fotoana fampirizan-kevitra hoe ohatran'izao le programmana makasika ny délestage ohatran'izao le makasika ny rano eo masy le zavatra teneniny foana hoe tsy hoe mpivarotra fotsiny izay io midina sur terrain tsy midina sur terrain fa efa eny amin'ny terrain hatramin'ny mbola kely dia efa teo amin'ny terrain avy mianatra dia efa miaina anatin'ny rano miakatra dia mandeha tongotra amin'ny rano miakatra iny dia marary dia misy zavatra be lehibe dia ny zavatra resahana zany androany dia tsotra kely ny vahaolana dia tsy voakarohana fa efa misy dia zavatra io ny resahana tamin'ny gasikara fensoa orala soko malala tia misy vahaolana mety sa tsy mety mety zany hoe araka tena teo zany dia zao lizy zany tsy andry anjirama io moa zany rehefa tsy hain'le olona lizy dia lazay fa hoe tsy andraikitra fa lizy tsy miary jirama azonareo fa inona izy olona manam-pahaizana ny malagasy tompoko dia manam-pahaizana mihoatra lavitra noho ny vazaha zany hoe ny vahaolana zany hoentina ato amin'ny gasikara fensoa inona vahaolana vita gasy itsika ny mamany olona atsika ary raha vaovahan'ny vazaha io efa mivaha ohatra zay raha vaovahan'ny vola io dia efa mivaha ohatra zay fa misy ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona zany hoe misy zavatra zany efa misy vahaolana tia makasika ny rano tia makasika ny délestage tia makasika ny tsy fandriam-pahalemana misy miteny hoe ny olona maditra ny olona adala tsy maditra tsy adala fa nona zanareo zany araka tenako anareo hoe raha mbola hainao aloha ny nona dia vitanao ihany fa raha vao manomboka amin'ny teny hoe tata neny anona zay dia misy zavatra tsy milaminao dia ny vahaolananay androany dia zao ahoana no ahafahan'ny mponina Antananarivo misakafo tsy omena vary raiky lao soroko lao fa omena asa ahafahana mividy vary tena manana koatsy hoe omena asa fa tsy kitihana amin'ny asany amin'ny sehatra maro zany tsy hoe tetim-pivarotra ihany mantsy io misy zavatra be dia be eto Antananarivo renivohitra zany dia zay mihitsy zany ny tena laharam-pamehana hoe ny olona rehetra zay efa manana asa dia ampiny izy mba azo bebe kokoa zay mbola tsy manana dia ezahana amoronana asa zay nisy ny tema sy tary amin'ny voalohany be tary hoe maninona zao vao midina ifotony midina ifotony araky nefa nyteneniko anareo ianao zany olona lany ianao olona endry na dia verina hoe ty ambany tanàna azy dia mandeha mitety an'ireo manam-pahefana isa tokony ianao tsy ola zay ko te izy avy zay tompoko magnana ty zavatra tianay atao ty dia sao valy teny azonay tsara be ny eritreritrareo tena mety fa matahotra zay satria raha vitanareo io azonareo azy ny tanàna ina ary ty zavatra ty zany hoe raha ohatra zany ny olana antsika zany dia zao rehefa misy olona manana vahaolana Antananarivo zany raha tsorona dia zao hoe tsy tokony ohatran'io atany misy anazy androany io fa efa misy olona mijoro fa tsisy nanay aloha izy fa androany
vonina anao an'izany gasikara fensoa ary zay tena mino arivo isanjato fa rehefa tena tonga amin'ny teo any izy miaraka amin'ny raha teo tanterahana daholo zavatra ray manontolo ny tenenina inona na inona teo moa zany nisy nisy tao hoe zao difolo mazao fa zao ataminay zany de zay rehetra ny tenenina na inona zany io makasika an'izao de ho tanterahana atsaka an'izay andavany asa tsara ny tantara eto zany sa mbola tanora tena tsapako mbola tanora fa za matahotra sady jery ny zandry kely an-tanàna jery ny zay rehetra mandidy tena raha zao zavatra zao no mitoy ohatrany ahoana no lovaina taranaka ahoana ny zavatra isy ahoana ny zavatra rapitso rafakapitso de zay misy ny atony mahapatonga anay androany tsy nijery fotsiny zay zany tsy nijanona fosiny hoe nahana hevitra zay de tsisy neny de alora nga mangina fa tsika zany tsisy meniko atao ahoana moa zanga de samy maherezy tsy zay iza ny zanakitsika iza ny avatsika vonanao ty zavatra ty io zay nandaky ny tanàna gasikara fensoa vonona ary tena hoe anatrateraka ny zavatra ray manontolo misy de zay zany ny antony ngeza be anoananay azy tsy amin'ny mampivarotra fotsiny fa amin'ny lafa misy anova tanteraka mihitsy ary ny tena zavatra ao anatin'ny fosiny say zany de zao iteraka fizahatany ngeza be ny andro amina sao Antananarivo renivohitra de hoe aty amin'ny faraparany taritazona voalohany matsy azafady makasika ny loto fa ny zavatra isy zany de afaka teneniko teo misy zavatra tena itsambadika ambony ambany satria maninona tonga am'izay le zanakindana le mahafantatra zany hoe izay zany tsy mbola mila amantany hoe inona kay le problemanao azafady fa ifainatre zay efa tao anatiny ary ao anatiny hatramin'izao isan'andro matahotra mihitsy eny amanodidina ray manontolo tena ahoana zafady tsy fandripalemana zany ahoana zany zavatra misy zany fa zay zany androany de miteny rehefa tonga amin'ny toerana gasikara fensoa tena hoe isy filaminana isy zavatra tsy ito olagaky zao tontolo zao izay agnatanareo hoe fa ino ty tsy ompiana teo reo felona azonareo tsy hoentina ty ny avy any andafy fa endrika vaovao satria tsika manana mpanakanto mahay magnana olona isatsokajiny afaka manasara tagnanatsika ary efa vonona tsy fa tedavina efa misy ny teknisiana misy ny anatra eto Madagasikara maromarobe misy teknisiana misy olona tena hoe magnana fameja-pahasoavana fotsiny be de be zany zavatra aza atao eto Madagasikara nisy fa Antananarivo renivohitra de rehefa tonga gasikara fensoa de isy zavatra tena hoe oriaria Madagasikara oriaria Madagasikara somary atsidy kely any efa anatin'izay zavatra zay ohatra ny sy nahe misy maso tena mikasika le programme kasika fanatanjahantena nefa io koa no anisan'ny zavatra tena hoe mahatonga ny olona manao foana satria tsisy fanatanjahantena le izy azonareo raha ny fitadidiako efa ela be ny ekipa ny commune ny champion ntsony nefa tena lohany zany taloha na champion na Antananarivo na champion de Madagasikara tsy champion ntsony na rugby na foot efa ela be fa gasikara fensoa magnana drafitra manokana mihitsy zany hoe ho atao tena be professionnel kely zany reo olondreo tena hoe tonga de misehatra zany hoe mbola ao moa zany fotoana fandroana nay misy mankatatra le programme fa mbola ho avy ny fotoana afafantarana ny supérieur misy hoe ty zavatra atao ary zavatra azo tanterahana azo atao mety fa tsy hoe zavatra resahana fotsiny lavalava ihany zay ataontsika hoe efa ady hevitra sy fandresen-dahatra sady ny olo-pirenena amin'ny fampahafantarana ny tetikasa ny fandarana asa ny candidat zay toananareo avy zay andao amarana sady isika na de mbola maro raha ny tiana olazaina efa nanomboka moa teo i madame Olga de omena fitenenana voalohany indray i monsieur Toky 10 minitra eo angambany famtinana zany ny am'izay hoe ho avy ny fifidianana io resy lahatra nareo anoana ny candidat izay toananareo antso any amin'ny izay antefany rehetra ao anatin'izay fifidianana be tanàn'izay zao de tokisy manokana amin'ny vahoaka Antananarivo manegana ny boribory tanenina hatramin'izay tsika de lalovina foana iny fa tsika ty ambany tanàna saky misy fifidianana de ty misy an'izao ty misy an'izao zao avy fa ity ny zanaky ny tanàna no anao zanak'olo ka zanak'olona magnana laza be na
na olona efa ohatroatr'izay fa tena hoe zanaky ny tanàna zandritsika zokotsika rahalahintsika anadahintsika volona hitondra vahaolana ary eto de sitina sain'ny mpivarotra rehetra zany na de tsy tian'ny olona aloha zany efa nga mivarotra rehetra eto Antananarivo renivohitra zavatra efa resahana de zao tsy misy mpivarotra na ao anaty tsena na ny ety ivelan'ny tsena hoesorina amin'ny toerana na omena vahaolana arakarak'izay eritreretin'ny mpitondra fa alamina soa rindra ho tonga endriky ny tanàna mba hiteraka fizahantany maritra eto Antananarivo renivohitra. Misy vahaolana mahakasika ny délestage na de lazain'ny olona ary fa tsy andraikitry ny pentanàna zany satria itsika malagasy dia manam-pahaizana manana fahaiza-manao manokana. Misy vahaolana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana fa ninitsy natao izy hatramin'izay androany misy zanaky ny tanàna vonona nijoro anao an'izany zavatra rehetra zany. Misy vahaolana mahakasika ny eo amin'ny etra ma tsy voazakely teo mahakasika ny etra profetra ny fotoanantsika misy vahaolana mahakasika ny etra misy vahaolana mahakasika ny fanatanjahantena mbola ho avy ny kandida amela bilatra amin'ny atsipireny amin'ny fotoana mampety azy ny zavatra mahasafa rehetra mahakasika ny zavatra tokony atao eto Antananarivo renivohitra fa izahay androany resahatra tanteraka amin'ny fony manontolo fa ny kandida gasikara fensoa no anova tantara eto Antananarivo renivohitra manokana satria tsy mbola nisy kandida mieno ary zay tena zavatra tonga be mahay mieno lina mitakosina amin'ny olona rehetra ary tsy matahotra midina siorotena misaotra betsaka tompoko misaotra tompoko amin'izay afatra izay mitodika ihany koa amin'ny madame Lanto omena fotoana toy izay ianao mandrisy-dahatra sady mitodika amin'izay amin'ny fitenenana voalohany a dia hoe ny kandida izay tohanany miady-hevitra miaraka amiko eto a dia hoe mitana ny teny nomena ny fantatro nakasika azy aloha dia nividiana ho solombavam-bahoaka izy a solombavam-bahoaka ny boribory tamin'ny fahatelo a dia tokony hoe nijanona raha amiko manokana moa zany dia tokony hoe nijanona teo amin'ny maha-solombavam-bahoaka anazy izy a dikany aloha zay dia tsy voatana le teny nomena tamin'ny vahoaka. Ny faharoa manarak'izay a dia hoe le délestage a manana solution na hoe tsy mila voly zany tsy ilaina jirama tsy voatera ao anatin'ny fitondranana ianao vao afaka manaso tanàna tokony afaka nampiarinareo zany fa tsy miandro hoe raha ohatra ka hoe tsy mila vola le izy tokony tonga dia afaka nampiarina zany ary ho an'ny kandida lohalistranay manokana indrindra Kasanamasy a tsy afaka anao fanantenana pokaty zay daholo no fanaon'ny mpanao politika rehetra zay tonga eo ataoko kindrindrina kely ataoko ohatran'ny New York Madagasikara mahazo 4 ravinareo mahazo 4 lavinareo efa nandalo zany ka nio a mitodika atsika rehetra manerana amin'ny boribory tany eny na aza midy ny safidinao andao anova raha tsy tsika manova izy indray no andrasana miainga avy any amin'ny vahoaka avy any fotony ho anay manokana zao dia manana zay manana eritreritry zay manana viny zay nanangana ny CLC ny structure le fikonandoha ifotony aloha ataoko mazava amin'ny teny gasy fikonandoha ifotony ahafahana mahafantatra hoe inona ny tena ilain'le mponina eny fotony ary zany be ny tanàna zany tompo dia fihezany lalàna misy lalàna fa tsy hoe manao zay tiany atao eo ka hoe andeha ataoko an'izao misy lalàna mame azy ary zay mbola mampiavaka anay mpanolotsaina prime ministre miaraka amin'ny ministre tsy miankina miaraka amin'ny Kasanamasy a efa mahafantatra sahady ny zavatra miandry anay ao anatin'izany hoe fitantanana ny tanàna n'Antananarivo zany ka raha hoe ho an'ny kandida hoe miaino a sy ny ohatr'izay a raha nieno izy a dia nijanona tamina hoe mahasolombavam-bahoaka anazy ho an'ny boribory tany faharoa manentana atsika rehetra akony a aza manaika hovidiana sy ho ambaniana fanabadona atsika reny aza manaika hovidiana ny safidinao aza manaika atakalo zavatra vetivety ny hoavina Antananarivo ao anatin'ny 5 taona manaraka andray zava-dehibe a ny miandry atsika amin'ny faraka amin'ny 10 volana Desambra io mandihana fidy satria raha marina ny a
tsy mazoto tsy matokontsony ny mpanao politika itsika vahoaka ity ndray mandeha ty a de tehiteny aminareo hoe hafa mihitsy ty ny listra tsy miankina miaraka amindrinakazana maso tompoko a tsy manana nininona ho zaraina anareo ary raha matsiary koa de niteny an'izay a gasikara tamin'ny fotoana nanaovana fampelezan-kevitra ho solombavam-bahoaka mbola nanao antsoava ary izy hoe miantso ny namana ny fianakaviana anao zay voatsirambony tanana afana nanao ny propagandiny ankehitriny a lasa efa ino moa zany tsy manana proof araka ny tenao miteny zay tianytenenina ny olona tsika tsy manana proof hoe avaiza ny famatsim-bolany ka nafahany nanana afaka nanana candidat de 200 300 latsaka kely manerana mouvement gasikara manerana na Madagasikara zay teneniko anao zay hoe itsika teneniko aminareo ry vahoaka mpifidy a raha vao ny olona zay nampiasa vola de nisy mpanohana tao de rehefa nanohana nisy mpanohana de tsy maintsy ho takina aminy iny avy eo ary tsika ihany ndray no andohan'iny vola iny aza ampahatraintsika aza patoriana ny saitsika andao hiara entana anova tantara tsy atao andrakandrana ny fitantanana ny Antananarivo mila faiza manao zany fa tsy hoe zay tonga rehetra de hoe andeha hoentinay Antananarivo mila traikefa zany fa tsy afaka andeha atao hoe ohatra ny solomba io ane ohatra ny karazana ensemble kely ihany koa ao no amola volana ny tantananarivo manana traikefa nandritra ny firotaona ary sahirana ny Antananarivo mora lazay zany fa sarotra tanterahana tompoko ka ho anay manokana hitanay hoe candidat tsara ho atsika ny candidat ny listra tsy miankina tagiandrinakazana masy a mitondra ny laharana voalohany ao amin'ny bulletin tokana manentana atsika rehetra hifidy taona namana hifidy efao ny adidy aza velan'ny hafa no anao ny andraikitrao a nisafidinao lasa tsy afaka manontany sy monimonina tsony ianao avy eo satria ianao ary tsy nandray andraikitra raha mba nandray andraikitra ianao de mba manana trosa aminao a ny olona ny vidinao hoe izahay anieka zao ny fanarahantsika ary mbola mafisoka any a tsy misy candidat manana an'izany hoe fifamatorana melohan'ny fividianana zany tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany a raha tsy ny candidat miaraka amin'ny ndrinakazana maso sotra laharana fafiry moa ny candidat toananareo teo somary tsy voalazantsika tao laharana fahenina eto tamin'ny boribory tany enina eto Antananarivo renivohitra de eto efa magnana somary misy anina kely ny candidat mouvement gasikara rehetra tompoko eraky n'izay misy candidat de mianteny reo olombelona reo fa ny eto Antananarivo renivohitra manokana zay ilatsahan'ny zanaky ny tanàna gasikara fensoa de efa nilazaiko taminareo teo fa izahay io tsy manana betsaka fa mafo kely izahay no manao sipaipaika anomezana azy de zao olo zany mateka anao calcul kely anatin'ny saina fotsiny zany zay olona mieritreritra ny zavatra zany raha manao 5000 francs isan'olona fotsiny ny olona efatralina de ohatriny tsy fantatro zay indrindra ifarana fotoanantsika ankasitrahana anareo tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana tao anatin'izay adihevitra zay de zay ihany koa no hitodiana amintsika rehetra na candidat na mpanohana candidat raha voniny anareo ny hiady-hevitra amin'izay ataontsika hoe fiantsoana sahady ny olom-pirenena ho resy lahatra ny candidat zay maharesy lahatra anareo izay misokatra tanteraka ny fandaharana eto amin'ny Aleo resahana Anao sehatra eto amin'ny record Madagasikara azonareo atao ny miantso aty amin'ny fahitalavitra record Madagasikara na manontany ihany koa ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay andinindin'izay fa misokatra ho an'ny rehetra tsy hakanavaka ny record Madagasikara ao anatin'izay fampahafantarana ny tetikasan'ny candidat izay na de mbola aty alohan'ny fampelezan-kevitra ary isika mametraka ny veloma mandrapitafy izahay ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko